ataontsika ny hira sambatra. Misaotra n'Andriamanitra isika ravana ny amin'ity alahady fa 17 ny volana aogositra taona 2024 ity alahady fa 7 manaraka ny trinité ary mbola mibanjina mandrakariva isika ny loha hevitra manao hoe tany mafy ny finoana. Ny sampana Dorcas no mitarika atsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ho an'izay rehetra malan'Andriamanitra sady vao antso ny masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'ny Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hoentsika hideran'Andriamanitra amin'ity andro an'ity dia ovaka itsika ny salamo. Salamo fa 700. Salamo fa 700 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Vakitsika miaraka ary izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaorany Jehovah ny fanaika, Jehovah Andriamanitra lehibe indrindra ianao, fa miraporantana sy voninahitra ny fitafianao. Ny tafony mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny ray indriny ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho hirany, sy ny lelafo mpanompony. Nanorona ny tamban'ny fanorenana izy mba tsy etsehany mandrakizay doria. Ny rano lalina no nanosorany taka ny lamba, nandifotra ny tendrombohitra azy ireny. Noho ny teny mafy nataonao dia nandositra ny tendrombohitra. Noho ny feon'ny kotrokonao sy ny rifatra izy nisonitra ny tendrombohitra. Nihetry ny loasa ho amin'ny terana. Efa nasianao fetra tsy hoarana izy mba tsy hiverina anarina ny tany. Amen. Yeah.
Karsika tompo amin'ny narany ray sy ny zanaka ary ny fanay masina no entinay hiderananao ry Jehovah Andriamanitra izay Andriamanitra lehibe indrindra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Sotranao re izay Andriamanitra raha toka noentinao tamin'ity toerana masina ity amin'ity andro androany ity hidera sy hankalazanao. Eny sotranao izay amin'ny famindraponao aminay izay manavao isan'andro ny fiainanay. Sotranao izay amin'ny fahasoavana izay omenao anay isan'andro sy atokantrano ka manome fifaliana anay na ny tsapanay izany na tsy tsapanay. Eny misotranao re izay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Ankehitriny izay dia mangataka aminao hamasiny tanteraka re Andriamanitra izao fotoana androany izao dia mivavaka izay ho an'ny mpitandrina rehetra sy ny ankohonany. Eny mivavaka izay ho an'ny mpitandrina izay mitondra n'izao fivoriana masina androany izao. Avaka ihany koa izay ho an'ny birao-piangonana. Mivavaka izay ho an'ny sampana velona rehetra. Rehetra izay dia mivavaka manokana ho an'ny sampana Dorcas sy sampana rehetra izay anatin'ny fiaonam-be-tanteraka amin'izao fotoana izao. Dorcas manokana dia eny an-dalana izy amin'izao fotoana izao avy namonjy an'izany fiaonam-be izany ka dia apetraka feno eo am-pelantananao ray eo ny dian'izy ireo. Hialalana azy ianao vodilariny ary ampinga hiay anazy ireo ka tonga anazy soamantsara eto amin'ny tokantrano ny tsirairay avy. Eny re Andriamanitra ho an'ny namanay izay mbola eny an-dalana amin'izao fotoana izao dia ianao ny hanafaingana ny dian'izy ireny. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny olona izay tsy tonga eto. Ianao mahafantatra an'izay tsy mahatonga anazy fa fiadananao anie hirotsaka hatrany hatrany ao aminazy ireo. Dia izany vavaka izany re Andriamanitra dia sitrakay raha ampiarahanay mivavaka nampianarinao manao hoe rainay azany an-danitra ho hamasina ny anaranao ho tonga anie fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
Maka ny teny soratra masina tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany
Mpanjaka voalohany toko 7 raisina amin'ny 12 ka hatramin'ny 7 Mpanjaka voalohany toko 7 raisina amin'ny 12 ka hatramin'ny 7 Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy Elia tamin'ny olona, izao dia izao irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'i Jehovah, fa ny mpaminan'ny Bala kosa dia 50 lahy. Koa aoka ireo no hanome vaditr'ombilahy 2 ho antsika, ary aoka izy no hifidy ny iray ho azy, dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo, nefa tsy asiana afo ao, ary izao kosa amboatra ny iray ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo, nefa tsy asiana afo koa ao, ary miantso ny anaran'ny Andriamanitrareo ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehovah, koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no ho Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe, marina izany teny izany. Ary hoy Elia tamin'ireo mpaminan'ny Bala, mifidiana vaditr'ombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo no maro. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitrareo, nefa aza asiana afo ao, dia naka ny vaditr'ombilahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran'ny Bala hatramin'ny maraina, ka mandra-pitatao vovonan'ny andro izy, nanao hoe, ry Bala, enoy izahay, kanto tsy nisy nanoina na namaly akory, ary ninjakinjaka tamin'ny altara izay nataony izy. Ary noho ny tatao vovonana ny andro, dia nanesoeso azy Elia ka nanao hoe, miantso mafy any, fa Andriamanitra izy, angamba sondrian-dresaka izy na miavela, na nisy nalehany, na matory angamba izy ka tsy maintsy ho foazina. Dia niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pahalohadra tamin'ny tenany. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva, nefa tsy nisy nanoina na namaly na niaino azy akory. Ary hoy Elia tamin'ny olona rehetra, manatona ahy, dia nanantona azy ny olona rehetra. Ary Elia namboatra ny altaran'i Jehovah izay efa rava, ka naka vato 12 araka ny isan'ny firenen'ny zanak'i Jakoba, izay niavian'ilay tenin'i Jehovah hoe, Israely no ho anaranao. Ary izany vato izany dia natao ny altara ho amin'ny anaran'i Jehovah, ary nanao hady kely manodidina ny altara koa izy, izay mifafy voan-javatra indroany famarana. Ary nandahatra ny kitay hazo izy, dia nandrasa ny vaditr'ombilahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo, dia nanao hoe, fenoy rano ny sisiny 4 ka ahidino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay hazo. Dia hoy koa izy, ataovy indray izany, dia nataony indray. Ary hoy koa izy, ataovy indray koa izany, ary dia nataony indray koa. Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny altara, ka nofenon'ny rano koa ny ady kely. Ary nohony tamin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva, dia nanantony Elia mpaminany ka nanao hoe, Jehovah, Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa ahy, Jehovah, mba hafantaran'ireto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato, ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra, dia niakohaka ka nanao hoe, Jehovah, izy no Andriamanitra, Jehovah, izy no Andriamanitra.
teny dia hitantsika ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany, toko 4, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Petera voalohany, toko 4, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan'ny toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapahan'ny toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga ny manjoa anareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, dia mifalimba iravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo raha aratsiana noho ny amin'ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahiny dia fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo, fa aoka tsy ho hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharany any olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy ho menatra izy, fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa no hiafarany izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra. Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no hisehoany ratsy fanahy sy ny mpanota, koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanoloran'ny fanahiny ho an'ilay matoky dia ny mpanao azy. Mbola ho tozatsika ny famakian-teny araka ny filazantsara ny kasaotan'ny Luka. Luka toko 12, andiny 12 ka hatramin'ny 7:30. Luka toko 12, andiny 12 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hitantsika izany dia vakiantsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary hoy Jesosy tamin'ny mpianana, noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo izay hoaninareo, na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Hevery ny goaika, fa tsy mba mamafy na mijinja ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainana? Na dia kely monja aza, koa raha ny kely indrindra aza tsy ianareo, nahoana ianareo no manany amin'ny sisa? Hevery ny fanirian'ny voninkazo, tsy mba miasa na mamboly ireny. Nefa lazaiko aminareo, na dia Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny. Ary raha ny ahitra izay anatsahana io, nefa ataotao apatana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana? Koa aza tonga izay mitady ho anareo na izay hosotroanareo ianareo, ary aza mianahana fa jetilisa amin'izao tontolo izao, dia fahasampitady amin'izany rehetra izany. Fa ny rainareo mahalala ny tokony ho anareo izay zavatra ireny. Kanefa katsao ny fanjakana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Amen. Ray masino, manasinana ny fahamarina, tenao fahamarina. Amen. Iombavaka isika Tompoko, mankasitraka indrindra izay Andriamanitra, fa mbola afaka namaky ny teninao teo. Isaoranay anao izany, satria nomenao anjara handray ny teninao izahay amin'ity andro anio ity.
Maro ny maniry andray izany teninao izany nefa tsy afaka noho ny antony maro samihafa. Fa izay kosa izay tonga eto na izay manaraka amin'ny tambajotra serasera dia nomenao fahafahana andray izany teninao izany. Mankasitraka indrindra Andriamanitra. Ankehitriny raha hotoriana aminay izany teninao izany. Mangataka feno ny fitarihan'ny fanahy masinao izay. Sokafo ny vavan'ny mpanomponao izay hitorin'ny teny. Ary izay andre aoka mba tena hiaino. Ary ampitoetra izany ao am-ponay. Ahafahanay miroso amin'ny anjara fanompony isan-karazana apetraka ao eo aminay. Izany vavaka angatanay Jesosy, ataonay amin'ny anaranao. Amen. Tsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fitiavana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny liko 220 ny 220 hatramin'ny 230 no hitondrana ny afatr'Andriamanitra ho antsika rehetra amin'ny tian'io ty. Tano mafy ny finoana. Zany ny lohahevitra zay banjin'ny fiangonana atrehan'ny fiangonana misy antsika amin'ny ty volana ity. Raha somary tarafina amin'ny toetra ny mpianatra izay ny fampiresaka tamin'i Jesosy Kristy eto amin'ity lioka 220 ty io lohahevitra io dia mahalasa ny saina ihany ny zavatra misy. Satria ny mpianatra no notenenin'i Jesosy mafy, nanarin'i Jesosy mafy eto ary eo amin'ny 120 dia miavaka ny nanehoan'i Jesosy azy. Nde iangatsika zany 120 amin'ny lioka 220 zany. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe arany. Tsy maika vai anareo ry zao sy Jesosy kely finoana. Zany ny toetra ny mpianatra eto. Efa nampianarina antsika hoe ny finoana amin'ny ankapobeny tsy misy hoe kely sy lehibe, fa azo eritreretina ty tenin'i Jesosy ty hoe tsy tao amin'ny finoana, tsy mbola tao amin'ny finoana mihitsy reto nanaradia azy reto. Zany natonga azy ireo nanana fanahiana. Nanana fanahiana mitovy amin'ny an'ny jentilisa sy ny tsomino. Raha ny andininy manaraka eo, nanana fanahiana ny amin'ny zavatra ety an-tany ary avy amin'izany no hiheverantsika ihany koa fampianarana izay omeny Tompo antsika amin'ny tian'io ty. Itsika dia banjina ilay lohahevitra tano mafy ny finoana. Ny mpianatra nefa eto mbola tsy ao amin'ny finoana. Fanontaniana mipetraka, raha tsy manam-pinoana ny olona, inona moa zany no azonina mafy eto? Lasa mitanjiro tsika rehetra. Zay tsy misy finoana. Fa izay ampianarin'i Jesosy eto kosa, ny voalohany indrindra, mba hahafahan'ny olona miazona ny finoana, mitoetra ny finoana, dia mila manam-pinoana aloha izy.
Ary ny tanjony Jesosy eto dia hanana ny mpianatra finoana izay ampisongadina ny asan'Andriamanitra eo amin'ny olona tsirairay avy. Izany hoe ny asan'Andriamanitra ry havana no mampiorina ny olona amin'ny finoana. Tia nambara zany dia izao hoe mialohany ny azonantsika mafy ny finoana dia mila maninona aloha? Mila manam-pinoana aloha. Ary ny asan'Andriamanitra, ny fampatsiarovany Jesosy ny asan'Andriamanitra no ahafahantsika manana ny finoana io. Ahafahan'ny olona tsirairay avy mitoetra amin'ny finoana io. Reto ary misy fampianarana, fampietreretana afatra omeny tompo antsika izay miainga avy amin'izany foto-kevitra izany. Ny voalohany dia izao: tsarovy fa Andriamanitra no mamelona ny mpanompony. Tsarovy fa maninona Andriamanitra? Mamelona ny mpanompony. Ny 220 sy ny 420 no maneho izany. Iombonantsika rehetra ny famakiana azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ivery ny goaiky fa tsy mba mamafy na mijinja ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Ary iza moa aminareo na dia manahy azy no manay mahampy ny andro iainana, na dia kely monja azy? Koa ny kely indrindra aza tsy hainareo, na hoany ianareo no manahy ny amin'ny sisa. Ny goaiky, ny voromanidina no nentin'i Jesosy nampieritreritra ny mpianatra eto. Ny goaiky araka ny ambara eto dia tsy manana trano fitehirizana, tsy manana fananana ho atakalo sakafo, ho atakalo hanina, fa ambaran'i Jesosy eto kosa fa velona izy ary iza mamelona azy. Andriamanitra no mamelona azy. Fa ny toy an'ny fampianaran'i Jesosy dia izao hoe: manoatra lavitra noho ny vorona ianareo, manoatra lavitra noho ny goaika ianareo, ka raha ny goaika aza velomin'Andriamanitra, maika fa ianareo. Karakarain'Andriamanitra ny olony, karakarain'Andriamanitra indrindra ny mpanompony, ny mpanaradia azy. Anisan'ny resahana eto amin'ity andin-tsoratra masin'ity ry havana ny sakafo, mihinan-kanina, izay anisan'ny foto-kevitra lehibe avotran'ny soratra masina. Rehefa nanorina ny Adama sy Eva Andriamanitra, dia inona no nandidin'Andriamanitra azy voalohany? Ahoana ny didy voalohany nomena ny Adama sy Eva? Nomena ny Adama moa zany. Genesis 2:2. Genesis 2:2. Mbola misy tsy mahita Genesis fa any amin'ny voalohany. Genesis 2:2. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka na hoe: ny hazo rehetra eo amin'ny sady azo hinanana ihany. Izany hoe ny didy voalohany nomen'Andriamanitra ny olombelona tetỳ ambony tany dia ny mihinan-kanina. Zay azagaga zany raha tia mihinan-kanina ianareo, satria efa hatrany am-piandohana mihitsy zany ny didy napetrak'Andriamanitra voalohany. Sakafo, hanina. Ny hanina amin'ny soratra masina ry havana dia tsy inona akory fa entina hanehoana ny fahavelomana. Ary rehefa mijery tsika hatrany amin'ny mijery ny tantara-pamonjena hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsia, rehefa tonga ao an-danitra ao ny olona dia mbola ambarany Jaona ihany koa any amin'ny Apokalipsy 2:2 fa mbola hihinan-kanina indray koa ny olona. Satria izay ny nambaran'ny soratra masina ao amin'ny Apokalipsy 2:2 hoe: izay maresy dia avelako aninona hoy ny Tompo? Avelako hihinana eo amin'ny hazonaina. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ny hanina rehefa miresaka sakafo ao anatin'ny soratra masina, na rehefa miresaka fihinanan-kanina ao amin'ny soratra masina, dia fitaovana hanehoana ny fahavelomana zany ry havana. Izany hoe tsy lay hanina ny zava-dehibe, fa inona ny zava-dehibe? Ny fahavelomana. Izany mahatonga an'i Jesosy miteny eto amin'ny Lioka 2:20, 17 manao hoe: ny aina mihoatra noho ninona? Mihoatra noho ny hanina, satria ny fahavelomana ny zava-dehibe fa tsy ny hanina. Zany ihany koa no ho hitantsika amin'ny soratra masina raha mijery tsika ny amin'ny tantara izay nanorenan'i Jesosy ny sakramenta masina tao anatin'ny sakafo. Fantatritsika tsara rehefa ao anatin'ny sakramenta ampatsiahivina mandrakariva ilay tenin'i Jesosy hoe: na oviana ianareo no mihinana sy misotro dia ataovy zany ho fahatsiarovana. Ka ilay mihinana sy misotro ao tsy lay any amin'ny bara akory, zay tsy ilay hoe mihinana tsaky sy misotro an'ilay anankiray,
fa zay ambaran' Jesosy dia ilay fahavelomana zay entin' Jesosy. Zany hoe ny foto-kevitra zay hita amin'ny firesahana ny sakafo na ny finanana ny sakafo amin'ny soratra masina zany dia hanehoana ny fahavelomana zay entin' zany. Mamelona ny mpanompony Andriamanitra, anjaran'Andriamanitra ny mikarakara sy mamelona ny mpanompony. Manamafy zany ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5 ny 1:20. Filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Jaona 5 ny 1:20. Jaona 5 ny 1:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay teny. Tahaka izany koa ny amelomany zanaka izay teny. Asan'Andriamanitra ny mamelona, asan'Andriamanitra ny manome fahavelomana ho an'ny olona tsirairay avy, ary asan'i Jesosy Kristy ihany koa izany. Eny fa na dia atao hoe hatramin'ny fahafatesany nofo azy dia mbola aseho an'Andriamanitra fa maninona izy? Mamelon'Andriamanitra. Noho izany lahara-pameno eo amin'Andriamanitra ry havana dia ny fahavelomana. Zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny fahavelomana, fa tsy ny hanina akory. Zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny aina mihoatra noho ny hanina. Ary zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny fahavelomantsika tsirairay avy, indrindra ny fahaveloman'ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa mijery ny fiainantsika ankehitriny dia mbola betsaka no tahaka ny mpianatra eto ny tenenin' Jesosy mafy, satria betsaka ny manam-panahinany amin'ny hanina fa tsy manam-panahinany amin'ny ainy sy ny fahavelomany. Betsaka ny manao hoe inona ndray aiza no ahitana izay hohanina anio, fa tsy zava-dehibe aminy ny fahavelomana izay omen'Andriamanitra azy. Anisan'ny ahafahana mamaritra an'izany vao niresaka tamin'ny mpanompo namantsika omaly. Dia rehefa nijery izahay nandeha teny amin'ny toerana anankiray dia samy nahatsikaritra hoe mitombo isa ny isan'ny mpangataka. Fa mihena kosa ny isan'ny olona mazoto miasa. Matetika moa ny fialan'ny olona bala hoe rehefa tenena izy manina ianao tsy miasa dia fanjakana foana no omeny tsiny. Zay fa misy fotoana koa nefa rehefa jerena ny tsirairay mihitsy ny lasa kao miasa fa ny angataka ihany, ny hohanina an'io ihany. Mbola ny hanina ny sakafo no mahabetsaka fanahinan'ny olona ry havana, fa tsy zava-dehibe amin'ny olona ny fahavelomana izay omen'Andriamanitra azy. Rehefa mijery ihany koa tsika ny soratra masina ny fomba nitondran'Andriamanitra atsika, raha ohatra hoe ny fahavelomana ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa tsy ny hanina, dia tokony ao an-tsaintsika ihany koa izao hoe ny fahavelomana ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa tsy ny arena. Ny fahavelomana ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa tsy ny volana nisan'ny volana eposin'ny olona tsirairay avy. Misy ny olona mieritreritra mafy mihitsy fa manina ary zay pastera tsy mety manam-bola mitovy amin'ny hanina. Fa tsy ao an-tsain'ny olona hoe na mitovy ny vola any eposin'ny olona na tsy mitovy ny zava-dehibe dia samy maninona ny olona rehetra? Samy velona ihany. Reto tsika rehetra reto raha andeha atao hoe samy avay avokoa ny any aposiny ihany, mety tsy hitovy ary mety iselanelana lavitra dia lavitra. Fa ny zava-dehibe dia izao hoe na le manana kely na le manana betsaka, tokana ihany ny hafarany dia ny fahavelomana. Zany no omen'Andriamanitra atsika, zany no zava-dehibe amin'Andriamanitra atsika, zany no mahamaika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ka firy amintsika ry havana ny mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny segondra, minitra, tombonandro. Firy amintsika ny mbola mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra rehefa karakarain'Andriamanitra mba hananantsika fahavelomana. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay efa nifampizaraiko tamin'ny namantsika. Mpanompon'Andriamanitra izay nanana ny maizy azy, nanaka tao fa ny zava-dehibe aminy dia izao hoe nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra izy. Rehefa avy ny sakafo maraina izy dia niresaka tamin'ny pastera. Dia izao no teniny tamin'ny pastera hoe pastera, tena niseho teo ambonin'ny latabatro ny voninahitran'Andriamanitra. Amin'ny teny français moa ilay izy dia izay mihitsy ilay titre nomeny an'ilay partage nataony tamin'ny pastera hoe la gloire de Dieu sur ma table. Niseho teo ambonin'ny latabatro ny voninahitran'Andriamanitra. Fa nahoana hozy pastera satria izao hozy izy.
rehefa nijery aho izy voky tsara dia nitompo tany amin'ilay vilia avy ny sakafoanako ilay masoko ao a dia nisy soratra teo hoe made in France ao a vita tany frantsa ao dia nitatra ihany ny saiko izy nitompo tany amin'ilay sotro ilay sotro ndray a vita avy any Italia ao a dia nijerevany ray ilay sasehan'ilay dité izay avy ny sotrony dia hita n'ilay dité hoe vita avy any Brésil ao dia efa manomboka tonga saina izy hoe ary tsisy vitako mihitsy ilay izy nandray ary ao a dia rehefa nijery izy nijereny ny siramamy teo amin'ilay sasehan'ilay siramamy a dia hoe vita avy any Namake ary ny vary a mba vita avy aiza ozy izy vita avy any Marovoay sy ny Matondrazaka dia teo izy nieritreritra zany hoe tao anatin'ity fotoana anankiray ity kay a izao tontolo izao mihitsy nentin'Andriamanitra ny karakara fa zany tsy nafantatra dia tadidiny avy hatrany ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia tsarovy zany ry havana rehefa mba misakafo ianao any an-trano any fa izao tontolo izao nentin'Andriamanitra mikarakara anao fa tsy misy an'izany hoe za mahavita ny tenako a satria manam-bola manana ny zavatra rehetra dia afaka manao izay tiako atao a tsy ry havana fa Andriamanitra miasa amin'ny heriny a no mikarakara sy mamelona anao zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ozintsika teo a ninona ny fahavelomana fa tsy ny anina tsy ny isan'ny vola misy mpitoro filazantsara namana anankiray a tao anatin'ny confinement rehefa nanery mafy azy ny tsy fananany olona vola dia nivaona hatramin'ny toroteniny rehefa avy nitory an'ity izy dia izao nitoryteniny nataony tamin'ilay fiangonana hoe raha lasy ranabavy atao voatra izao ny tananao izy ao a dia nataon'ny fiangonana rehetra tokoa ny tanany ohatr'izay moa zany amin'ireny fiangonana ireny dia tenenao amin'i Jesosy hoe Jesosy ohatrohatr' izao ny ateviny ao dia niteny daholo ny fiangonana dia mbola tenenao amin'i Jesosy indray Jesosy ataovy amin'ilay mangamanga be ozy izy fa tsy ilay mangamanga kely zay a dia avy eo moa izy niteneny hoe tenenao amin'ny akaikinao hoe ohatrohatr' izao ny ateviny rahalahy hoe zay a fa ny tompo kosa raha mampiteny antsika androany dia te hampatsiaro antsika te hiteny amintsika fa Andriamanitra mamelona antsika ho antsika rehetra izay resy lahatra izany tenin'Andriamanitra zany a tenenao amin'ny eo akaikinao hoe mamelona anao Andriamanitra mamelona antsika Andriamanitra tsarovy ry havana fa mamelona antsika Andriamanitra zay ny afatra voalohany fa ny afatra faharoa izay mifampitohy amin'izay ihany koa dia izao hoe tsarovy a fa Andriamanitra no mbola mampaharitra antsika zany hoe tsy mamelona fotsiny Andriamanitra fa miaro sy mitahiry ary mampaharitra ny fiainana izay omeny ihany koa Andriamanitra andininy fa 17 sy ny 18 no maneho an'izany fitehirizan'Andriamanitra antsika zany Lioka 2:20 ny andininy fa 17 sy ny andininy fa 18 iarahantsika rehetra miombona ny famakiana azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe hevery ny faniriny voninkazo tsy mba miasa na mamoly ireny nefa fa lazaiko aminareo na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra azy tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny ary raha niaritra izay niatsahany io fatao any patana rampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka avay ianareo ry kely finoana zavatra anankiroa no ampitainy eto Solomona teo amin'ny fanjakany teo amin'ny voninahiny anankiray a ny faniriny voninkazo ny anankiray io voninkazo io rehefa maniry havana dia anisan'ny zavatra mahagaga aminy a saika hita amin'ny faniriny voninkazo ny fahatsarana rehetra ho an'izay mikarakara voninkazo mahafantatra tsara hoe misy an'izany voninkazo mitovy amin'ny kiraro zany ny paoziny ao a misy efa nahita an'izay ve mitovy amin'ny kiraro io paozin'ilay voninkazo io ho an'izay mahafantatra ihany koa misy an'izay voninkazo antsoina hoe epidendrome zay ho an'izay tia orchidée mahafantatra an'izay rehefa mijery ny felana io ianao rehefa mamelana io dia misy felana anakenina io zay a ny anankidimy a mivelatra tsara fa ny anankiray fahaenina rehefa mijery ianao a dia ohatry ny hazo fijaliana mipetraka eo ampovoan'izy anankidimy zay a misy fanazavana be dehibe momen'ny olona amin'ilay izy fa ny tianambara dia izao hoe zany ny fahatsaran'ny voary ataon'Andriamanitra ary ny voninkazo indrindra ny orchidée izy ny tsaratsara kokoa ilay izy any anaty ala sa ilay izy karakarainao ilay izy any anaty ala zay a zay moa zanaka tany anaty ala dia nahita be dehibe tamin'ireny fa rehefa karakarain'ny olona ilay izy no manimba azy ny tianambara dia izao araka ny ambaran'i Jesosy eto a tsy mamafy na mamolona miasy ireny
fa kosa na Solomona teo amin'ny fanjakany azy tsy nitafy tahaka ny voninkazo. Iza no mampitafy azy? Andriamanitra no mampitafy azy. Andriamanitra no mitahiry ny fahavelomany, zany ilay hevitry ny fitafiana. Ary mihoatra noho ny voninkazo itsika tsirairay avy, izay nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny anarany, izay novonjen'Andriamanitra handova fiainana mandrakizay. Ampitafian'Andriamanitra tsika ry havana. Fa ny zavatra mahadiso hevitra matetika dia ilay hoe inona moa ilay fitafiana omen'Andriamanitra. Ary izany fitafiana omen'Andriamanitra izany no raisintsika avy ao amin'ny soratra masina, diniantsika avy ao amin'ny fiainantsika. Ny hevitry ny fitafiana eo amin'ny fiainana dia ilay hoe hanakonana henatra ihany ny ao an-tsain'ny maro anisa. Fa andeha raisintsika misy zaza anankiray izay velona teraka soamantsara. Rehefa teraka ilay zaza, inona ny atao aminy? Ampitafiana lamba izy. Zay tsy fantatra izay fombafomba eo mety samy hafa ny amin'ny faritra tsirairay hafa, ampitafiana lamba izy. Ny antony iny dia izao hoe mba hitehirizana n'ilay fahavelomany dia omena fitafiana izy. Izany hoe ny fitafiana izany ry havana dia tsy inona akory fa manana ny heviny amin'ny fiarovana, fitehirizana izany fahavelomana izany. Ary nao amin'ny soratra masina azy dia mifandray betsaka amin'ny fitehirizana ny fahavelomana io ihany koa ny hevitry ny fitafiana ao amin'ny soratra masina. Ohatra anankiray ao amin'ny filazantsara ny Lioka 9. Ny fitafiana dia manana ny heviny ho amin'ny fahasalamana. Lioka 9. Fakitsika manomboka amin'ny 5:30 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Lioka 9:5 ny 5:30. Dia nivoaka ny olona mba hizaha izany nataony izany, dia tonga tany amin'ny Jesosy izy, dia nahita lehilahy izay nivoahan'ny demonia. Fa indro izy nipetraka teo an'olany tongotra Jesosy, nitafy lamba sady arisainy, dia raiky tahotra ireo. Nipetraka teo anilan'i Jesosy, dia naninona ozy izy? Nitafy lamba sady arisainy. Ny hevitry ny fitafiana lamba eto ry havana dia fahasalamana, fahatongavan-tsaina. Ary na eo fiarahamonina misy antsika raha misy ny olona manary lamba dia maninona izy zay? Adaly izy zay, tsy salama saina. Izany hoe manana ny heviny amin'ny fahasalamana ny fitafiana lamba. Ary tahaka izany ihany koa ny itenenan'i Jesosy amintsika ito hoe raha mampitafy antsika Andriamanitra, ny dikan'izay dia hoe te hametraka antsika ho amin'ny fahasalamana Andriamanitra. Raha misy ny olona anankiray izay atao hoe velona ihany androany, fa manomboka rapitso izy sanatriny izany, marary tsy mety sitrana. Maritra ve ilay fahavelomana sa tsy maritra? Tsy maritra. Omen'Andriamanitra fahasalamana tsika miaraka amin'izany ry havana. Anisan'ny hevitra hahafantarana ny fitafiana ihany koa amin'ny soratra masina dia ny famelan-keloka sy ny famonjena. Genesis 7:1-20. Genesis 7:1-20. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary Jehovah'Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Fantatritsika tsara ny tantara teo alohany eo fa nialan'ny Adama seva tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, tamin'ny didin'Andriamanitra izay nandrarana azy, nampitandremana azy. Fa eto kosa Andriamanitra mbola nitady azy ireo indray, mbola namela heloka sy namindra fo tamin'izy ireo. Ary izany famelan-keloka sy famindram-po izany dia nomarihin'Andriamanitra tamin'ny fampitafiana azy ireo. Izany hoe ny fitafiana ry havana dia manana hevitra amin'ny famelan-keloka ihany koa. Ary indrindraindrindra izay hitantsika ao amin'ny Isaia 1:20. Isaia 1:20. Isaia 1:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra, fa notafiany fitafiana famonjena aho ary nakanjony akanjo famarinana, toy ny mpapakatra amin'ny satroka mama tahaka ny mpisorona ary toy ny ampakarina miravaka ny firavany. Notafiany fitafiana famonjena.
Izany hoe ilay famonjena izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ry havana no hevitry ny fitafiana izay omen'Andriamanitra antsika ihany koa eto. Fanontaniana raha misy olona anankiray manana fahavelomana izy kanefa tsy voavela heloka, tsy voavonjy. Maharitra ve ny fahavelomana izany olona izany? Tsy maharitra satria ety an-tany ihany ny fiainany. Tsy manana fiainana maharitra mandrakizay, izany hoe tsy voatahiry mandrakizay ilay fahavelomana. Na dia notahian'Andriamanitra ho velona aza tetỳ ambony tany, rehefa tsy ao ilay fitafiana, famelan-keloka sy famonjena, dia tsy manana faharetana ho amin'izany fiainana izany. Noho izany ry havana, niteny amintsika Andriamanitra, mampatsiaro amintsika Andriamanitra fa izy Andriamanitra no mamelona antsika, ary izy Andriamanitra ihany koa no mitahiry izany fahavelomana izany ho eo amin'ny olona tsirairay avy. Noho izany dia miverina amintsika ny tenin'ny Tompo tahaka ny amin'ny mpianatra hoe aza manana inona na inona, aza manany amin'ny tenanareo dia izay hoaninareo, aza manany amin'izay hotafianareo. Fa rehefa hianterantsika Andriamanitra dia manana finoana tahaka ny Elitsika. Elia izay atao hoe na dia betsaka aza ny fanoherana, mpaminany 400 isa no ny fanehitra tamin'ny Elia, fa tsy nahamenatra ny Elia, na tonga fahasahiana tao anatin'ny Elia ny finoana an'Andriamanitra, ny fahatokiny ny herin'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany 7:20, 5:30 sy ny 7:30. Mpanjaka voalohany 7:20, izay efa nivakiana teo. Ny 5:30 sy ny 7:30. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho tamin'ny fotoanan'ny fanatitra riva dia nanatony Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoko fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao, ary araka ny teninao nefa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa Jehovah mba hahafantaran'ny reto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Izany hoe na dia betsaka aza ny fanoherana teo amin'ny Elia, dia anisan'ny nanosika azy ny fahatokiny an'Andriamanitra, ny fahatakarany ny ahalehibe ny asan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Ka isika rehetra ihany koa mbola hitenenana tahaka izany, hanambaran'Andriamanitra ny sitrapony amin'ny ity an'io ity, manana finoana an'Andriamanitra, ary ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, mamelona sy mitahiry antsika no hananantsika izany finoana an'Andriamanitra izany. Eo amin'ny fiainantsika dia mety hisy ny fizahan-toetra araka ny hita tamin'ny Petera voalohany 4 teo. Mety misy ny hijaly satria kristianina kanefa manana fifaliantsika satria miaina ny fahavelomana avy amin'Andriamanitra ary tehirizin'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny 4 voalohany teo tsarovy fa maninona? Mamelona antsika Andriamanitra. Ny 2 tsarovy fa mitahiry antsika Andriamanitra no mampaharitra ny fiainana eo amintsika. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa izany fiainana omen'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay io, misaotra anao izahay, satria Andriamanitra miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Nambaranao taminay teo fa olona be fanahina izahay, be tebiteby ary tsy manana fahatokinanao, ka miantehatra ny amin'ny sakafo sy ny zavatra heverinay sarobidy. Endrika ny tsy finoana izany, endrika ny tsy fahatokinanao izany. Ary mialanenina aminay ianao Andriamanitra, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny famelan-keloka izay atolotra ny olona,
mba hahatonga ny olona ho voavonjy. Indreto zahay Andriamanitro, olona zay tsy nahatanteraka izany sitraponao izany, olona nandika izany didinao izany, ka nanao izay zavatra nananaranao zahay teo. Mamelany elokay mamindrafo aminay, fa mpanota izahay, olombelona izahay, ka manao izay mifanohitra amin'ny sitraponao Andriamanitra. Minto koa izahay Andriamanitro, ny amin'ny fiainona ny teninao, hanova anay amin'ny fiainanay, ny amin'ny zavatra zay efa nanaranao anay, ny amin'ny zavatra zay tianao ho tanteranay. Iova zay tsirairay avy, hanatanteraka ny sitraponao izahay, dia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ny Andriamanitra izay vavantsika dia Andriamanitra fitiavana, mamindra fo sy mamela heloka isan'andro isan'andro. Ko ankehitriny ary andeha hitsangana isika riavana, andray ny teny famelan-keloka izay omeny tompo ho antsika. Voasoratra hoe, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindram-pony. Fa tsy hitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Hoy ny tompo, fa mindra fo aho ka tsy tahiry fahatezerana. No ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindro fo aminao aho, mety aho mahadiovy anao. Izany riavana malala rehetra amin'ny tompo, dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa voavela sy voafava avokoa ny heloka ireo rehetra noho ny anaran'ny masina ko mifaly. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
mbola misaotra nahatrany izay ry Andriamanitra ny amin'ny mpanomponao izay nahazo fitahina ny amin'ny fahitany ny asa. Misaotra anao koa izany mpanomponao izany ny amin'ny fahasalamana ireny fianakaviany, ny amin'ny fitahina ao ireny fianakaviany, saorana ho anao Andriamanitra izany. Ary misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fahatongavany zanaka ity mpanompon'Andriamanitra ity avy tany an-dafy, dia ianao nitantana azy, ianao nivimbina azy ary niaro azy tamin'iny lalan'iny. Ary mangataka aminao izay Andriamanitra ny amin'ny mba ahitana ny asa havelomany. Anao Andriamanitra no angatahana izany satria endrika ny fahatokinanao ny fangatahana izany. Ary mangataka aminao koa izay Andriamanitra ny amin'ity mpanomponao arovy izy ny amin'ny dingam-piainany. Dia anao Andriamanitra no handahatra ny fiainany mba hahatonga azy hanana fahombiazana eo amin'ny fiainany. Andriamanitra, tondram-bavaka ho an'i Dorcas. Ianao Jesosy Kristy no nampijoro izany ny amin'ny fiangonana mba hampandroso ny fiangonana. Da io ny mpitarika azy ireo sy ny mpikambana amin'izany. Dia ianao Jesosy Kristy no homba azy mandrakariva mba hahafahany hampandroso tsara ny asanao ny amin'izany asa izany. Tondram-bavaka ny Dorcas izay namonjy fionam-be izay any an-dalana. Dia ianao Jesosy Kristy no aoka homba azy ireny, hiaro azy ireny, satria tsy faly tokoa ny devoly fahavalo ny amin'ny fanatanterana ny asanao. Arovy izy, tantano izy ireny, ny amin'ny lalana izay rehetra alehana izy ireo, mba ho tonga soamantsara eto amin'ny toerana izay niangana izy ireo. Tondram-bavaka ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina izay mitondra ity fiangonana ity izahay, satria tsy mora tokoa ny mitondra izany fiangonana izany. Paherezo izy, ary aoka ianao no an'olon-tsaina azy mandrakariva mba hahafahany hitondra ny vahoakan'Andriamanitra. Petraka ampelantananao ny fiainana rehetra, ny kristiana rehetra mba hatoky anao hatrany hatrany ny amin'izay rehetra tanteranay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, amen. So sika ry havana dia hiaraka hanombona ny fo mampanay isika hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiarahantsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nitsara napaka Pôndio Pilato, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, aveny viny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloko, fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ry havana ny mandray ireo namantsika izay manolotra ny zanany voateraka ho an'Andriamanitra sy ho anisan'ny fiangonana. Ny zazakely Rakoto Joely Nandrasana Andraina Matiasy, atolotry ny ray aman-dreniny Rakoto Joely Nandrasana Salamo Mampionina sy Rajery Arson Rindra Nantenaina. Ny hira faraiky amenimpolo sy 700 ny andiny voalohany no iraintsika dia hitsangana manatrika ny alitara masina izy ireo. Amen.
antsika ry havana ny mandray reto izao zazy zao a mety oatran'Andriamanitra izay atolotry ny ray aman-dreniny ny fianakaviana te hisaotra an'Andriamanitra izay tompony fahavelomana sy te handray fampahirezana ihany koa eo anatrehantsika fiangonana mba hatomombana ny fitaizana tao amin'ny zaza. Hoy ny soratra masina fa ianao no nampivoakay avy any Akibo, nankinina taminao hatrany am-boaka aho, hatrany Akibo-ndreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo, ka hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao izay noho ny nafany reto ray aman-dreny reto nanolotra ity zazy ity ato anatrehanao. Mankasitraka anao indrindra noho ny famindramponao izay tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandemby araka ny fanekena nataonao taminay. Vavolombelony izany reto izao ankonana fianakaviana izao ka miara-miompifaliana eo anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no mampiditra izao zazy izao hanampy isan'ny fianakaviana, ny fiangonana, ny firenena. Kometeza ianao Andriamanitra hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ahazony izy ireo hery anatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana izao zazy izao. Ampanjaka amin'ny tokantranon'izy ireo Andriamanitra ny teny ny fietsika ho mba mpitiavana mba hatsapany izao zazy izao ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro. Toahany fanahy mazoto ny ray aman-dreny ahazony manolotra izao zazy izao ihany koa amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety izany. Izao zaza nomenao azy ireo zao ny Andriamanitra hitsonjovanao mandrakariva na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinina eo ampelantananao ny andro ny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana sy ny fitiavana anao. Avao isan'andro Andriamanitra ny hery izay miasa amin'ny fiangonana ahazon'ny fiangonana ihany koa mampita amin'ny taranany rehetra ny fitiavana anao Andriamanitra amin'ny foa ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anononanay izany vavaka izany. Amen. Hoy ny Tompo aminareo, ento izao zazy izao ka tezay ho tombo saina sy tena ary androso fitia amin'Andriamanitra. Dia misolo tena ny fiangonana ny mpitandrina mandray tanana anareo ary miaraba anareo no izao zaza izao. Misy ihany koa ry havana ireo namantsika avatsika izay manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa ho amin'ny teny io te. Ny zazakely Ratsimba Zafy Andriana Toandro nomena Braian Nitokina, atolotry ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka Andriana Toandro Njiva Ajatina sy Ratsimba Zafy Landy Seheno. 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa ny iraintsika dia hitsangana izy ireo manatrika ny alitara masina. Thank you.
ry avana mahetra amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika nreto avantsika izay manavao ny fanolorantenany ho amin'ny fanompony an'Andriamanitra ary manolotra izao zazao ihany koa amin'ny sakramentany batisa. Aoka renotsika rehetra ny tenin'ny soratra masina norenan'ny fiangonana ny fanorenana izao sakramenta masina izao. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty-antany koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandediko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeriko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famoran'i Kristy. Fa niarany levina taminy anareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa ray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ary iray aman-dreny ny mpiantoka ny fianakaviana manontolo dia misy ny fanekena izay ilan'ny fiangonana aminareo ka manasa anareo hamaly izao fanontaniana izao. Moa ianareo manolotra ity zazy ity ho an'Andriamanitra raitsika. Ekenareo va ny joro amin'ny teny sy amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zazy ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny nataterahan'ny fiangonana amin'ity zazy ity ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekenany Jesosy Tompo mba hazony hery andavan'ny asa satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho anisan'ny mpianatra sekolelady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Mandre anareo Andriamanitra aoka ary ianareo hitodika any amin'ny fiangonana hanamafy sy hanambara izany fanekenareo izany. Manolotra zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay nanatanteraha fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Kanekena ny Jesosy Tompo mba hazony hery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolelady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahinay ny taona azy mpandray fanasan'ny Tompo. Herin'Andriamanitra ny ankinanay hatanterahana izany. Amen. Isika fiangonana ihany koa ry havana dia tompona andraikitra manoloana ny zaza rehetra izay noraisintsika teo anatren'Andriamanitra koa mangataka antsika rehetra hitsangana angataka ny fanahy masina.
mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tomporanay izay ny an-danitro, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay, ny teny fampanantenana izay nataony tamin'ny nanorenany sakramentany batisa, koa mitalao aminao izay Andriamanitro manatre anay. Aoka ny fanahinao masina nomehery anay, ao anatin'izao asa tanterahanay eto izao eto mpanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ary ampiray endrika aminy noho ny asa ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitrao. Faly misaotra anao koa izay ry Tompo Andriamanitra io, fa tanteraka ny fanirenyreto ray aman-dreny sy ny mpiantoka ireto, miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahinay fiangonana Tompo, dia mba hitahirizanao ity zaza ity ao ambany fahasoavanao, ka hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fitiavanao aminao Andriamanitra. Ampio ny ray aman-dreny, ampio ny mpiantoka, mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Omba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, indrindra ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ratsimbazafy Andrianatoandro nomena Brian Itokina. Ratsimba-zafy Andrianatoandro nomena Brian Itokina. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Hoy ny Tompo aminareo, anaka aza matahotra, efa niantso ny anaranao aho, efa nanavitra anao aho, ianao. Ento izao zaza zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Ny hira fanampiny 10 aho izay nangatany namantsika no anavaozantsika rehetra ny fanoloran-tenantsika noho izao fahasoavan-dehibe nyraisintsika avy amin'Andriamanitra izao. Oh
dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra ny andro anio ary dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Mamindrafo amiko Andriamanitro, mamindrafo amiko fa ianao no ialofan'ny fanahiko. Eny, ao amin'ny aliko ny elatrao no ialofako mandra-pahalasan'ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avy indrindra aho, dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Salamo 7:2 sy ny 2. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny rakitra faharoan'io dia anjaran'ny sampana Dorcas. Ny alahady 20 ny volana Aogositra ho avy izao dia isy ny vatsin-dalana izay ho atolontsika ho an'ny mpitandrina Torah sy mpitandrina sandratra. Koa dia ny rakitra faharoa amin'izany dia ho atolontsika azy ireo, kaoka isika samy mba hiomana ny amin'izany. Misy ihany koa ilay Tikea izay nomeny librairia Antso anjarantsika eto amin'ny fiangonana chapelle militaire izay azahoana fihenam-bidy rehefa mividy fitaovam-pianarana ao amin'ny zareo. Koa izay mila izany dia manatona ao amin'ny Brownie secrétariat. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana VFL. Totosa soamantsara ny fiaonam-be izay natao tany Fenerive ny 7-12 ny volana Aogositra lasa teo. Misaotra antsika rehetra tamin'ny fitrotrona mibavaka, misaotra ny mpitandrina sy ny bron fiangonana ihany koa. Misy ihany koa ny fivoriana tao ho andreo izay andeha hamonjy ny tafika masina izay karakarain'ny fiangonana any Ambatomiady atany Fotsetsirabe ny alarobia 17 ny volana Aogositra manomboka amin'ny 5:00 eto am-piangonana. Sampana sekoly alahady mitoya ny fampianarana fobe isaky ny alahady maraina. Sampana AFF. Isaoran'Andriamanitra raintsika fa totosa omaly sabotsy tontolo andro ny vavaka sy ny fifadikanina ary ny fiofanana tafika masina izay niarahana tamin'ny pasteur Dina filohan'ny sampana AFF Foibe sy pasterana sandratra izay stagiaire teto amin'ny chapelle militaire Betambatra Manjakandriana. Ankasitrahana koa isika rehetra izay tonga nanatrika izany fotoana izany. Ny tafika masina ifandrombona amin'ny fiangonana manontolo dia tanterahana ny alakamisy 7 ny volana Aogositra hatramin'ny alahady 20 ny volana Aogositra any Ambatomiady atany Fotsy Atsirabe. Ny fotoana dia eto am-piangonana amin'ny nora sasany maraina. Ireo izay efa nisoratra anarana rehetra dia angaviana ho tonga ara-potoana. Mbola manentana antsika kristiana eto amin'ny fiangonana manontolo ifanoana amin'ny asa sosialy, fitsaboana sy fanomezana fanafody maimaimpona ho tanterahana any amin'ny tafika masina. Dr Voanga sy Dr Hantra mpikambana sy bro amin'ny AFF no andra izany. Dia mangataka antsika hitondra mbavaka izany fiaonana izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Sampana tanora kristianina fiadanana mandray anjara amin'ny lavantekira any amin'ny FJKM Andrainarivo ny korala anio manomboka amin'ny 2 ora sasany fanamina fotsy taloha. Mivarotra kisha sy kaika ny ankizy rehefa mirava ny fiangonana. Misy riavana fiara-miasa izay iarahan'ny STK totoerana sy ny STK avy any amin'ny FJKM Ankona Philadelphia talatany volonondry. Hoentina hanomanana ny fiaonam-be nasionaly izay atao any Toamasina ny 7 ka hatramin'ny 7 ny volana Aogositra ho avy izao. Dia ho fanampiana amin'izany fiaonam-be izany dia mivarotra koba ny talatany volonondry izy ireo ao ivelany ao izay tsy faina amin'ny vidiny 3,000 ariary sy 5,000 ariary.
dia manasa antsika rehetra mba handray anjara amin'izany. Mivory eto am-piangonana amin'ny talata 29 volana aogositra manomboka amin'ny 5:00 izay mpikambana ny soratra anarana andeha hamonjy izany fiaonam-be izany ary dia mangataka vavaka amintsika rehetra ihany koa. Sampaty ny alahady 1 volana aogositra ho avy izao no hisariana ny tohana skoto, manasa antsika rehetra mba handray anjara amin'izany. Ny loka voalohany dia subwoofer, ny loka faharoa dia seriana vilany, ny loka fahatelo kit scolaire. Ny lasy lehibe ihany koa dia atao any Manambato ny 15 volana aogositra ka hatramin'ny 1 volana aogositra. Ho tenena amin'ny ray aman-dreny ihany ny fandaminana ny amin'izany, ary dia mijanona daholo ny tony, ny kape, ny mpiandraikitra, ny sakaiza rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao. Rakim-pisaorana. Ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Misaotra ny tompo lalandava amin'ny fitahiny anay isan'andro ka nahatratraranay izao fotoana izao am-pifaliana ary ao anatin'ny famindraponao tanteraka. Mangataka vavaka aminao lalandava izahay mianakavy ombanay isan'andro isan'andro. Amen. Rakitra apetraka ho an'ireo mpitandrina 3 mirahalahy, ny sampana Dorcasy, ny sampana Sekolelahady ary ny sampana Tanora. Anefa mivoadiko Tompo, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare. Misaotra ny Jesoa Kristy no nanao ny trano, ary manomana ambiampy aho. Misaotra ny Jesoa nanome asa ho ahy ary nomeny fahasalamana ny fianakaviako ary ny olona fantatro tsy maty ny valanaretina coronavirus. Ny vola izay voadiko dia ho an'ny pastera Mikaela sy ny fiangonana. Mibio an Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mihira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana. Amen. Rakim-pisaorana no fitahin'Andriamanitra anay menakavy ho an'ny pastera rehetra, sampana Dorcasy, ny Safif, ny VFL, Skoto, Sekolelahady. Isaorana ne Andriamanitra izay tsy mandany fivavako na manaisitra ny famindrapony tamiko. Rakim-pisaorana no ny fahasoavana lehibe azonay 3 mianaka atolotra ho an'ireo mpitandrina 3 mirahalahy. Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy alofako sy apingako ary tandroko famonjenay sy fiarovana avo ho ahy. Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny fahasoavana tsy takatry ny saiko izay natolony ho ahy. Mangatabavaka mba ho ambinina sy ho arovany amin'izay dingana lalovako amin'ny fiainako avoko. Manolotra izany ho an'ny sampana Sekolelahady. Izay indray ry havana ny vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ry havana ny nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadiana reto avantsika. Nomenjanahary manana laza sy Mamsoa Avelinina Gilberte. Sotra tompo mahazo toerana. Raha tsy mba zafy tsiry ny aina tokony ambinina sy ny jato arivelo iekena satria loli. Miarabana reo fiangonana mahazo toerana tompo. Ho amasinina fanambadiana amin'ny sabotsy ho avy zao Randriamady Bruno sy Ihaja Andrianjatovo.
vavaka ho anareo ny fiangonana mirarosoanareo afaka mipetraka. Randrianaivo Tolo-Janahary Tia Raisy Ramaherson Tahiriasina Liantso Pascaline. Mahazo toerana. Basasy Andriana Alza Joanna Mahery Victor sy Andriana Alson Oly Nirina. Vavaka ho anareo ny fiangonana mirarosoa mahazo toerana tompo. Misy ihany koa ireo hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa, ny zazakely Rabotovao Aromanantsosy Rabotovao Antsa Miotsoa, atolotry ny ray aman-dreny Rabotovao Tojotahina sy Ratsimba Nirina Noroarisoa Nivo Malala. Ny zazakely Andria Niaina Nathan Ismaël, Andria Manantoanina Niki Andriana, Andria Manantoanina Nolanina Itokina atolotry ny ray aman-dreny, Andria Manantoanina Toky sy Ratsimiseta Vololo Nirina Onja Niaina. Vavaka ho anareo ny fiangonana. Amin'ny herin'ny ihany koa ry havana raha sitrapon'Andriamanitra dia misy ireo atokana ho amasinina ho anisan'ny mpandray fanasan'ny tompo hitondra mbavaka azy ireo isika amin'ny teaneo te. Ratsimiseta Vololo Nirina Onja Niaina, Mirana Arvony Antitry ny Ala Eulaly, Razana Jafy Antitry ny Mirana Natasha, Rakoto Niaina Tolo-Janahary Nicole Diamondra, Ranaivison Andrianjaka Ravaka Sarobidy, Onja Arvony Malalatina Ariel, Rasamy Armaefa ny Rojo. 7:700 ny andiny voalohany iraitsika rehetra. Fanavaozana izay mahagaga tokoa. Vavaka isika. Andriamanitra faly misaotra anao zay noho ny amin'ny fitiavanao ny fiangonana. Ny fitiavanao ny fiangonana hanampy indray ny isan'ny olombonjena hiala amin'ny maizana ho amin'ny fahazavana mahagaga. Misaotra ry Tompo Andriamanitray fa efa nodidinao amin'ny fahavelomana izy ireo ary mbola tianao hitoetra haritra ao anatin'izany ihany koa araka ny teninao. Misaotra anao zay Andriamanitra fa nanana ny fomba zay nitondranao azy ireo tsirairay avy anao ka tonga eto anatrehanao izy ireo ankehitriny miomana ho anisan'ny mpiombon-databatra aminao. Ny angatahanay ho azy ireo Andriamanitra dia ny hanamasinanao azy ka tanterahan'ny fiomanana rehetra sy ny dinika samy hafa zay tsy maintsy mbola atao amin'izy ireo. Akinina felo ampelantananao Andriamanitra ny atotosa ny fotoana izay irin'ny fiangonana amin'ny herinandro avy zao dia ny fanokanana azy ireo. Ankinina aminao Andriamanitra ihany koa ny toeran'izy ireo sahady amin'ny fahamasinanao Andriamanitra ka hanana fiainana manome voninahitra anao. Taioa ny tokantrano ny fianakaviana izay misy azy ireo tsirairay avy. Izay tsirairay ihany koa Andriamanitra dia ho avaozinao mandrakariva amin'ny fanompona sy ny fanolorantena hanompo anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka sy angatahanay ny fiadananao sy ny fitahinao ho amin'ny reto mpanompo izay nantsona ho reto. Amen. Mahazo toerana ianareo. Sao sika dia hanavao ny fanolorantenantsika rehetra amin'ny alalan'ny rakitra eo ny olona sy ny dekona
eo ihany koa ny atokopira hitarika antsika rehetra ao anatin'izany.
Iraitsika ny hira mialosy aorian'ny tsodrano. Soafinona lavana ny tsodrano izay atolotr'Andriamanitra antsika rehetra. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao no ny andro na ny volana no ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra,
hatramin'izao mandrakizay. Koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana iombona hivavaka mangina isika rehetra. Aza manahy ny amin'ny ainareo izay hoaninareo na amin'ny tenanareo izay ho tafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra indray ry havana samy ho tahian'Andriamanitra daholo raha hiatrika ny herinandro vaovao.